Vavaka isika. Misaotranao zahay, ry Andriamanitra rainay ny an-danitro. Misaotra noho ny fitiavan-dehibe asehonao aminay, ary misaotra noho ity fotoana lehibe izay napahatsiarovanao anay ity, amataranay ny tenanay sy ireo olo-masina efa nialoha lalana anay. Misaotranao zahay fa misy andro lehibe izay natao fahatsiarovana ny olo-masina, dia ny fikambanana masina amin'ny ahafahanay milaza ny fanekempinoana izay efa nomenanay mino ny fiombonan'ny olona masina, dia ataovy-piombona amin'izany izahay, ka atsapa tena fa natokana izao andro anio izao fahatsiarovana ny olona masina, dia mba ho fantatray fa na dia monina eto an-tany betsaka fahasairanana, misy zavatra maro samihafa mety handoto anay amin'ny raharahany izao tontolo izao sy ny asany satana fahavalo, dia efa natao olo masina izahay, olo ny fanjakany lanitra na dia mbola monina eto an-tany azy. Dia mangataka aminao izahay, ta io ny teninao mba ho azonay izay lazainao, ary hanehoana ny fahazavany filazantsara nao hiposaka ty anatinay izany, aizanay milaza ny atsaranao. Dia ta io ny teny zay ambara eto, ta io ny mpiaino, dia ataovy mandray soa avy aminao zahay, amin'ny anarany Jesosy Kristy tomponay, dia mitenena Jesosy io fa voninkaino anao zahay. Amen. Ry havana, amin'izao andro lehibe izao, ty alahady ity dia alahady fahatsiarovana ny olona masina. Matetika dia tsy dia mifanaraka loatra amin'ireo fandaharana ao amin'ny perikopa, satria matetika aoriany fetin'ny filazantsara ity alahady fahatsiarovana ny olona masina ity. Indraindray anefa dia tsy tafiditra ao anatin'ilay perikopa na tsy tafiditra manaraka ny fetin'ny filazantsara ity fahatsiarovana ny olona masina ity, fa mbola misy elanelany lavalava. Fa tamin'ity taony tya ny sabotsy dia tonga dia ny alahady fahatsiarovana ny olona masina. Miarahabatsika rehetra amin'izany andro lehibe, ny olona amin'izao andro izao dia misy ireo fotoana maro samihafa zay atao hoe andro iraisam-pirenena ho an'izao, andro iraisam-pirenena ho an'izao, voaingakaiga na andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana, dia ity dia andro iraisan'ny lanitra sy ny tany ho an'ny olona masina. Andro lehibe izany, manana ny maha-izy azy, ka eto indrindra no ireharehan'ny kristianina fa namonina eto azy izy, dia tsy vahoaka ny eto loatra, tsy dia ponina eto loatra, fandalovana no ataony aty, tahaka ny mpitady ravinahitra any ivelany, fa aty Madagasikara ihany no tanindrazany. Dia tahaka izany isika, na dia monina eto aza, poniny lanitra, vahoaka ny lanitra, mandalo eto isika, satria izany no nataon'Andriamanitra misy fahavalo ediatsika eto izay ho resena. Ka ny teksta zay anjaratsika ary mba ho fampahirezana antsika amin'izao alahady fahatsiarovana ny olona masina izao, jereo ny bokinareo ao amin'ny Mateo 5. Ny Mateo 5 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 9:40. Mateo 5 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 9:40. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: hianareo no fanasiny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona itsony izy, fa hariana ny velany ka ho itsahany olona. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao, tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa hapetrany eo amin'ny fanaovan-jiro
ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Ao koa hazava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hakalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ray masina o manamasinana ay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Sira sy jiro na fahazavana no ohatra entin' Jesosy anazavana ny amin'ny toerana misy ny olony eto amin'izao tontolo izao. Sira na ny fahazavana samy manana ny toetra ny mampiavaka azy, fa saingy manana ny toetra izay itoviany, iraisany dia izao amin'ny anomezany ny heriny ho an'ny hafa dia tsy maintsy mihalany izy, mihalany hery izy. Ny sira amin'ny anomezany tsiro ny sakafo dia tsy maintsy levona izy zay vao tonga hoany amin'ny sakafo izay homena tsiro. Tahaka izany koa ny jiro, indrindra fampiasa ny jiosy fahizay, fa amin'izao isika mampiasa ny jiro amin'ny herinaratra, fa raha ny jiro avy amin'ny sabora izay nampiasa ny jiosy tamin'izay dia tsy maintsy lany ilay solika, lany mialany araka ny amoahany ny fahazavana eo aminy ka levina tanteraka lasa n'ilay mazava ny momba azy. Lazainy Jesosy amin'ity teksta ity fa ianareo no fanasiny tany. Ny tena lazaina eto dia ny tena sira, ny sira fampiasany vehivavy rehefa mikarakara sakafo izy. Tsaroana eto koa ireo sira fampiasany ireo mpanarato tao amin'ny ranon'ny Getsemane izay nampiasa sira mba hitehirizana ny trondro tsy ho simba na hitehirizana azy haparitaka amin'ny toerana maro. Sarobidy ny sira tamin'ny andron'i Jesosy, fa ny sira iray kilao dia mitovy amin'ny vidiny andevo anankiray teto Madagasikara. Ary tena sarotra izany, ka dia sarotra ho an'ny olona, fa olona manana ny maha-izy azy no manana tahirin-tsira na manana sira hampiasaina, ary dia mitombona tokoa ny fitenenana teto amintsika ny fitenin'ny Ntaolo hoe manan-tsira mahay mahandro. Ny sira izay tsy ilay sira nalaina tamin'ny ranomasina no heverin'ny mpandinika fa nampiasaina tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ity fotoana ity, satria raha ny sira nalaina tamin'ny ranomasina dia mety tsy ho lany hery kanefa ho hita sira ihany, mety tsy ho lany hery ka ariana eny ivelany sy ho hitsakitsahany olona. Fa ny mpandilika rehefa nieritreritra dia ilay karaza-tsira ampiasain'ny Afrikanina tamin'ny fotoana androny ity lazain'i Jesosy ity. Karaza-tsira izay nalaina tamin'ny ravikazo, nisy ravikazo izay manome tsiron-tsira ary io no nototoina, io ravikazo io nototoina ka aely ho tratran'ny masoandro aloha zay vao dorana ho lasa laro, ka ino no karazan-tsira nampiasaina tamin'izay ary manome tsirona sira. Ka raha sendra ka amin'ny fotoana hanahazana azy no sendra misy orana tapoka mamely ka tratra ny orana ilay ravikazo zay efa nototoina ho sira, dia levina ny mahasira azy ka tsy misy ilana azy intsony fa arian'ny olona ka dia hitsakitsahana. Io no zavatra resahan'ny teksta izay anjarantsika eto androany. Hianareo no fanasiny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no mahasira azy. Raha raisina harakeviny amin'ilay
sira matsatso ialany hery ny mahasira azy dia izao ilay fitahian'Andriamanitra zay anaovany soratra masina ohatra sy filazana ny rotsahany andony lanitra sy ny tsirony tany ho an'ny olona dia io no tandrify resahany Jesosy eto ka ny olona omena ny omena ny fahasoavan'Andriamanitra avy any an-danitra tahaka ny ranonorana kanefa izany mandevona ny mahasira azy tsy sehoany mahaizy azy mahazanak'Andriamanitra azy dia tonga tsinotsinona izy. Mova tsy izany va ny zavatra mitranga iaina ny be sy ny maro, iaina ny olona raha mandray ny fahasoavan'Andriamanitra davy any an-danitra tahaka ny ranonorana manome azy vola makarena vady aman-janaka sy ny zavatsoa rehetra eto amin'ity tany ity androtsana izany fitahiana izany mandevona ny mahasira azy anefa izany hadininy fa vahoaka ny lanitra izy ka ny zavatra atao no lasa mamabo azy ny fanomezana avy any an-danitra indray mba hanehoany ny hatsaran'ilay nanome azy lasa poizina mamono azy ka levona tsy hita fasira eto amin'izao tontolo izao izy. Firifiry akory ny olona nomen'Andriamanitra fahasoavana raha mbola tsy nahazo izany dia manam-paniriana hanambara ny filazantsara haneho ny hatsaran'Andriamanitra manam-potoana hamonjena ny fotoam-pivavahana hiainoana ny tenin'Andriamanitra hanaovana tafoka masina hanaovana ny asan'Andriamanitra fa rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavana harena voninahitra zavatra maro samihafa izy levona ny mahasira azy hadininy fa vahoaka ny lanitra apetraka eto an-tany izy mba ilaza ny hatsaran'Andriamanitra. Ianareo no fanasy ny tany olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany hoy Petera, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Lazaina eto koa fa amin'ny sira, inona ny toetra ny sira raha tena sira izy? Ny sira dia hanome tsiro ny sakafo, izany hoe hanome tsiro hahatonga izao tontolo izao hahatsampa raha sira mijoro amin'ny mahasira azy ny kristianina anankiray izay nasian'Andriamanitra mariky ny azy fijaliana eo amin'ny andriny sy ny tratrany raha mijoro amin'ny mahasira azy izy dia hanome tsiro ny fiarahamonina, hanome tsiro ny mpiarabelona aminy ary tsy izany ihany fa hitahiry ireo amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy, hitahiry ireo amin'ny mahavahoaka amin'Andriamanitra azy. Io lay nilazaiko teo hoe fahatsiarovana mampahatsiaro koa Jesosy zavatra hain'ny olona tsara, ny zavatra resahany hain'ny olona tsara. Ampahatsiarovony Jesosy eto ilay nipana rato ao Getsemane, ao Getsemane, azafady nipana rato ao amin'ny ranon'ny Galilia, ampahatsiarovony Jesosy eto ary amin'izany hitany olona tsara ny fitehirizana trondro dia izany koa ilazana ny hitahirizana ny vahoaka an'Andriamanitra, hitahirizana izay mijoro hosira tsy misy ty vahoaka an'Andriamanitra na jiosy na jentilisy ka na ny mpiarabelona amintsika dia vahoaka an'Andriamanitra avokoa izy ireo ary io lazainy Jesosy ireo dia tsy maintsy hoento kokoa ka hiaraka amiko fa saingy raha tsy miseho amin'ny mahasira antsika isika dia levona izany, tsy tantaratra izany, lasa tsy manome tsiro ho an'ny fiarahamonina, lasa tsy manome aina mitahiry ny fiarahamonina fa lasa manimba azy. Ianareo ny fanasy ny tany, ny toetra ny sira ho izaho teo izay mampiavaka azy dia izao: izy tsy maintsy levona, izy tsy maintsy levona ary io no lazainy Jesosy amin'ny filazantsara izay efa novakitsika teo amin'ny altara. Ny filazantsara izay novakitsika dia hoy Jesosy: sambatra ianareo malahelo ankehitriny fa nareo ny fanjakan'Andriamanitra, sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo, sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo, sambatra ianareo raha halan'ny olona sy aratsiny
ka lavo ny mpiny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Izany hoe ny sira dia tsy maintsy levona izy vao afaka manome tsiro ny hafa. Ary zany no isehoany ilazany ao amin'ny Apokalipsy 7 ile eleksiona novakitsika teo ka ilazana hoe anontaniana ireo olona niakatra ho any an-danitra hitany zao n'apôstôly nasehony olona azy ka nanontaniana hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo. Dia hoy ny valiteniny, ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony efa nosasany sy nofotsiany tamin'ny rano zanak'ondry. Izany hoe misalotra ny fahafatesany Jesosy Kristy nandray ilay sira avy amin'ny Jesosy Kristy ka dia mahafoy ny tenany ho an'ny hafa. Io ny olona masina io, manamasina ny hafa. Io ny olona masina, mahafoy ny tenany ho an'ny hafa, mahafoy ny momba azy ho an'ny hafa. Fahampifaliana rahatr'izay. Mampahatsiaro ilay tovolahy anankiray ity izay nitenenin'i Jesosy hoe raha nanontany an'i Jesosy, tompoko ahoana no ataoko mba handovako fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy taminy, ahoana ny famakinao ny lalàna? Ahoana ny famakinao ny lalàna? Dia hoy izy, lazainy avokoa ny didy, diavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra. Ay, dia hoy Jesosy taminy, ataovy ary zany dia ho velona ianao. Dia hoy izy, zany rehetra zany tompoko efa nataoko hatry ny fony mbola kely. Ary Jesosy nijery ka tia azy, tena faly Jesosy. Ay, mbola misy olona azo antoka, mbola misy azo antoka ny amin'izany ka afaka mitahiry ny mahazanak'Andriamanitra azy. Tena sira fa saingy misy zavatra iray loha zay mila levonina, hiala handao ny mahatamana eto ka ho any an-danitra. Dia hoy izy, izay mahatamana anao eto amidio sarao ho an'ny malahelo, andao hanaraka. Fananjombony izy eo amin'ny fiainany mino izay lazany Jesosy eto dia tsy maintsy levona ny mba izy azy ka mandefitra ny zavatra rehetra. Tsy ilay manao hoe zava no atao an'izany, tena tsy amelako ka, tena tsy atao an'izany aka. Io toetry ny Adama ela ao anatsika ao, toetry ny Adama ela, toetry ny Kaina, zay lovany taranaka mandraky tiany androany. Tsy izany, ianao dia tsy maintsy levona mba hisy ararian'ny voninahitran'Andriamanitra. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao Jesosy. Fahazavana. Angamba ny tandrifo ny fanazavana indrindra dia ny toetry ny volana sy ny tany. Ny volana sy ny tany ary ny masoandro tsy manana fahazavana ho an'ny tenany araka ny rahantsika mahalala, fa ny vokatry ny fitarafan'ny masoandro azy no amposany ny mazava ho amintsika. Ka mandray izany fahazavana izany avy amin'ny masoandro izy, ary io no lazainy Mosesy eto ao amin'ny Deuteronomia fa ilay taratry ny fahazavan'i Jehova avy amin'ny posaka tamin'ny niakaran'ny Mosesy tao Sinay, dia nifindra tamin'ny Mosesy izany fahazavana izany. Ary rehefa nidina teo amin'ny zanak'Israely izy dia natahotra azy ny zanak'Israely satria nifindrany famirapiratany voninahitry Jehova izy. Dia tahaka izany ny volana sy ny masoandro dia mandray izany fahazavana izany, fa saingy izao rehefa misy ny fotoana ka atakona ny tany ny masoandro dia tsy manana fahazavana ny volana. Dia hoe ny fitenin'ny Taolo hoe lo ny volana, na lazaina ihany koa hoe misy fanakonam-bolana. Indraindray amin'ny fanakonam-bolana dia tena takona tanteraka, tsy hita mihitsy ny volana. Indraindray mba hita eny ihany izy fa saingy tsy mamoaka fahazavana eo aminy. Inona no ambaran'izany? Lazainy tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao andro izao. Izay lazainy tenin'Andriamanitra dia izao, na dia mazava azy isika, na dia tarafo ny fahazavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny nandray izao tenin'Andriamanitra izao,
indraindray raha vo mivoaka ny varavarana rehefa tonga any atokantrano mba nanana eritreritra ihany tato amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity rehefa nandreza ho tenin'Andriamanitra izao ka manomboka izao dia iseho amin'ny mahavahoaka ny lanitra aho na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toerana na any amin'ny fivarotana na aiza na aiza na any anaty fiara mba iseho fa zanak'Andriamanitra olon'ny lanitra aho mba te iseho fa saingy rehefa mivoaka dia takona ny tany levina ilay fahazavana takona ny fahazavana takona ny tany takona ny fomba tany takona ny fiainan'izao tontolo izao ka te hanamary tena amin'ilay vavaka nataon'i Jesosy hoe moetsy ianao va Jesosy no efa nivavaka ka nilaza hoe tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao no angatahako aminao ray sy ariavana napetrak'Andriamanitra eto ianao mba ho fahazavana sy fanasina ary matoky ianao izy vahoaka ny lanitra ianao nampidinina eto ianao mba haneho ny hatsarany sy ny fahazavana farany misy zavamaniry anankiray izay any ambanivohitra any dia tamin'izay mbola zaza dia rehefa amin'ny fotoan'andron'ny krismasy rehefa mamonjy sasakalina dia eny amin'ny lalana makany am-piangonana dia misy an'izay ravikazo zay dia rehefa laina ravikazo io dia kosena amin'ny tanana ohatr'izao rehefa kosena amin'ny tanana ohatr'izao ilay ravikazo dia sokafana ny tanana dia mazava manana toetra hafa ity ravikazo ity mazava mamoaka hazavana rehefa avy ny kosehana ny mino rehefa mifampikasokasoka dia tokony hamoaka mazava hamoaka ny fahazavan'Andriamanitra fa tsy hamoaka aizina tsy ho ny resaka momba ny rehaka amin'izao fiainana izao no amabo azy ka ho ambety ny resaka fa ilay mahavahoaka ny lanitra ry havanao anio natokanao anao ny andro ity fahatsiarovana ny olona masina engany mba hifety ny mino amin'ity andro ity ka tsy ho fety n'izao tontolo izao fa ho fety ny lanitra ka ho tanteraka tokoa ilay fanekempinoana tsy ho lazaina ambava ihany tsy ho tenen'ny molotra ihany fa hiaina ny mino ny fiombonany olona masina ka pastora Rakotondranahary Mboasalama zay nitoloteny eto amin'ity pilipitra ity amin'izao alahady maraina izao dia tsy hitoloteny eto imaso ny vahoaka ihany vahoaka ny tany ihany fa hisy pastora Mboasalama vahoaka ny lanitra hijory eo amin'ny altara ka hitoloteny koa amin'ny vahoaka ny lanitra io ilay fiombonana masina ka izay mitoetra eto dia sady vahoaka ny lanitra sy koa eto indrindra no resana tsotra ny amin'ny dogmatsika fa ianao izay mipetraka eo io dia izao tsarovy fa misy olona roa na dia iray aza ka ny iray vahoaka ny lanitra ny iray vahoaka ny tany misy tsangan'olona izay mijoro ihany ka na dia mandresa ho tenin'Andriamanitra izao azy izy dia tsy mikambana amin'ny lanitra tsy voarainy akory izay resana eto fa izay eritreretiny ao an-tsainy inona no atao rehefa tonga ny an-trano androany mbola ao ve ilay zavatra mbola ao ve manahoana n'izao manahoana n'izao manahoana n'izao fa adiny fa ity androany ity ampakarana ny meno ho any an-danitra hieritreritra ny fiainany lanitra ry havanao mitaonanao ny tenin'Andriamanitra fetinao androany fetinao androany fetinao anadinoanao ny tontolo eto an-tany fa hiakaranao amin'ny tsara indrindra hiatsarovanao fa ny lanitra ianao ka tsy hipetraka ilay mifanontaniana hoe aiza ny lanitra moa ianao ry zanak'olona hoe ry zanak'olona o moa mba efa niditra aho sa ivelany tsia ao an-danitra ianao mifalia amin'izany ao an-danitra ianao ka manasanao Jesosy
hanatona azy, hanatona ny latabatra masina isika rehefa avy eo. Manasa anao Jesosy ka tsy fiaraha misakafo ny tany intsony no anasany ianao, fa fiaraha misakafo ny lanitra, ka vahoaka ny lanitra mifankatia, mifamela eloka, mifanaraka tsara vahoaka ny lanitra, tsy androany ihany fa ho mandrak'izay. Tsampanao ve izany? Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrak'izay. Amen. Raisy ny fitehera. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra nehatra amin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.